mazava ho azy rehetrarehetra dia ohatra sy nahoana zany fitsarana azo didim-pitsarana toa zany a dia rehefa nandilika zany fitsarana izy izy a dia lazainy zany a fa foana ny fifidianana misy amin'ny fotoriny dia lazainy ihany koa fa rehefa foana fifidianana dia ny foanany ihany koa zany ny vato rehetra ny raha matoa ary lalaramanatsoa zany hoe ny lazainy fa hoe aotra zany ny antony izy dia averina ny fifidianana zay zany raha fidinina fa raha vakina zany dika zany hoe aotra lay vato satria ny foanana dia naomby zany a ny paikady nentinay zany a zay lazaina fa nisy alabato anisany rehetra ny fomba rehetra nentina nanodidinana safidy reto a dia izay ny nampatonga an'ireny foanana ny didim-pitsarana izay a na ny foanana ny vato rehetra azony ramatoa ary lalaramanatsoa zany a dia verina zany ny fifidianana marihana zany a fa izay a nangataka disqualification zany hoe satria reny firenenana samihafa nataony ampabe maso reny dia tokony disqualification kanefany a efa iny aloha navoaka ny fitsarana dia eketsika rehetra ary nandidy ny fitsarana didim-pitsarana zany no miteny hoe didinina ny amerenana ny fifidianana dikan'izay zany a raha miteny izy hoe didinina ny amerenana ny fifidianana makany amin'ny mpitondra fanjakana zany zay didy anankiray faran'izay hoe didiny ny amerenana ny fifidianana dia amadidim-pitsarana azy moa dia tokony hanaja an'izay daholo zany ny rehetra satria ambanina lana ny rehetra zay ngamba no azo andikana aloha amin'ny ankapobeny an'ilay zavatra manao